Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar Vukajana Natura, Isanufkar Navamni Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Socavitre, nature, manulcho anao ni vavao. Kena ny valim-pifidianana saingy fifidianana efa maty ankarana ny tanterahana indra ny hevitry ny Saondra Rabenarivo. Mpandinika politika maro no mahita ankehitriny fa fiandohan'ny disadisa politika lavarendry no voka-pifidianana ny ny zava-mitranga maro samihafa teto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ovitintsika ato anatin'ny fampahalamba avao ny fanehoan-kevitra nataon'ny Amiraly Ratsiraka teny amin'ny Carlton Anosy omaly mikasika ny raharaham-pirenena. Tapaina ny herinaratra any amin'ireo ministera tsy mahavoaloha vidin-jiro any Jirama isan'izany ny ministera ny vola sy ny tekolo, ny ministera ny angova ary ny ministera ny rano mitoy vitokona ny mpiasan'ny Jirama saingy misy ny service minimum malaza kosa ny prime ministre androany fa tsy voatery afa-po ny tsirairay ny fanomezana entin'ny fanjakana ka isan'izany ny fanomezana ny fitantanana ho an'ny vahiny. Sahirana mafy ny sehatry ny fizahan-tany mitovy tamin'ny zava-misy tamin'ny taona 2024 no mitranga ankehitriny. Telo volana teo aorian'ny nidirana tamin'ny saison ny enatra amin'ny 10,000 ny famandrihan-toerana eny amin'ny trano fandraisam-bahiny mahatratra 50 hatramin'ny 7,000 ny fanafanana fitsidihan-toerana manan-tantara ny amin'ny faritra atsimo manodidina ny 5,70 hatramin'ny 20,000 kosa ny amin'ny faritra atsinanana sy avaratra miena 3,000 ihany koa ny famarotana ny vokatra malagasy ho an'ny vahiny. Famonjena ny ainy marary any Chine ankehitriny 4,700 ireo olona maty ary 20,600 ireo naratra vokatry ny fipoahan'ny fanesy tao amin'ny orinasa lehibe izay ahitana fitaovana maro mipoaka tany Chine nahitana mpamonjy vola misy 12 ireo olona maty tao anatin'izay fipoahana goavana izay ny andindiny izay rehetra. Regardez là. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, les produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soins pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. No place to go, darling. No place to go. No place to go. Yes, with you. Miarakam now, miarakam new. Gare routière. Avec son réseau stable, où que vous soyez, Tecno au moins ne vous lâchera pas. Tecno, disponible chez Elite. Tecno, 12 plus 1 mois de garantie. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafapo-anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina,
Ambohimanga. Maimaimpoana ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Vacances mlai, ararotni illimité night, illimité daoni, SMS. Signante. Makanamro best friends atel safidno, manjitni ala tutul, am sivural, acham enora marain, am vidn arrivoli à TTC Mood, asu yang am 224 étoiles 3. Mlai hein? Miamanja en vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Dia mbola falitafaraka aminao indray tomboky lasy tomboka avy amin'izao takarivo izao tonga so indray ato anatin'ny fampalamovao ny fahita lavitra Kolo TV asaina mpanajana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany vaovao ny politika avy hatrany no hisatarantsika ny fiarahana amin'ity hariva ity tafatsangana omaly ny komity manokana andinika ny lalàna rehetra hametrahana ny CNR na ilay rafitra vaovao hisolo ny filan-kevitra ho an'ny fampihavanana malagasy na ny FFM tsy mbola mandrava ny FFM nefa ny fijoroana ity komity manokana ity raha ny fanazavany ny mpikambana ao amin'ny FFM izay mbola manana hatramin'ny volana martsa 2024 raha ny lalàna nanganana azy saingy raha ny lojika dia efa tokony ho efa horava niaraka tamin'ny tetezamita fanadetiny Erina Rabary. Tapaka tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny talata lasa teo ny fananganana ny komity manokana namolavolany lalàna rehetra hametrahana ny rafitra isolo ny FFM. 20 ireo mpikambana ao anatin'izany ka ahitana solotena roa avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ary 7 kosa avy amin'ny bailalàna ny Tangalamena sy ny Ampanjaka ny fikambanan'ny vehivavy ary ny mpanao gazety. Lalàna mikasika ny asa ataon'ny CNR sy ny fetran'ny fahefan'ity rafitra ity ny tena iasan'ny komity vaovao hoy ny mpikambana ao aminy. Ny texte ao anatin'izay koa ny texte mikasika ny amnistie mety hojerena koa ny texte mikasika ny réparation sy indemnisation ny olona izay hoe ny harambonina tamin'ny fehim-potoana voalaza tao anatin'ny feuille de route zay anisan'izany zany ireo zany ny asa tokony hosahan'io komity ny manampahaizana mikasika ny fahafiahanam-pirenena. Roa taona ty ariny ny jeron'ny Repoblika efatra tsy mbola hita izay tena asa vitan'ny FFM na dia efa nisy aza ny resaka fampihavanana nataon'ny FFKM tsy mbola nahitambokany izany hatramin'izao. Na dia eo aza izany rehetra izany tsy mbola horava ny FFM raha tsy amin'ny volana marsa 20 sy 2020. Mikasika ny FFM moa dia mazava ny voalaza ny lalàna fa mandat ny FFM ny membre amin'izao fotoana zao zany dia telo taona ny fehim-potoam-piasany ary tapitra amin'ny marsa amin'ny taona ho avy manohy ny asany andavanandro ny FFM mandrapijoro ny FFM mandrapahatapitra ny fehim-potoam-piasany sy mandrapijoro le FFM vaovao. Inona no ahasamihafa ny rafitra andiby ny FFM sy ny FFM vaovao? Inona no azo antenaina amin'izany? Ratsahivy na fisavorotahana ny vokatry ny fivoriana momba ny fampihavanam-pirenena teny Ivato izay nampandovana vola ny mpandray anjara nandaniana volam-panjakana. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe vonona ny Iroso amin'ny fampihavanana marina ve ny mpitondra. Fampihavanana inona no vanona rehefa milomano ao anatin'ny fandikan-dalàna ny mpitondra fanjakana. Mifanaraka amin'ny fampihavanana ve ny fihetsika asehony manam-pahefana isan-tsokajiny raha tsy resaka fa tsy ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fikirakirana ny valim-pifidianana izay mitranga amin'izao fotoana izao
ary miteraka lolony maro amin'ny komuna maro samihafa ankehitriny. Raha ny zava-misy hatreto ny hita maso sy hiaran'ny rehetra miaina misavorivory ny fiainam-pirenena, tsy misy fivoarana ny lafin'ny sosialy. Lolony tsy disadisa no ateraky ny fihetsika ny tompony andraikitra iza tokony, kanefa ny fampihavanam-pirenena no ambaran'ny filoham-pirenena tany am-piandohana fa hifotoran'ny asa izay ataony. Fanehoan-kevitra manoloana ny raharaham-pirenena nafotaka ny resaka politika niarana tamin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka alina natao amin'ny Carleton Anosy. Raha tsy karakara ny fifidianana nanomboka ny taona 2024 raha nambarany tsy mitombina araka ny tokony ho izy araka izany ny Repoblika fahaefatra hatramin'ny resaka pacte de responsabilité tsekilan'izay nanamafy ny olana sy ny sosikeviny ihany koa izy manoloana ny olana hatrehiny orinasa-panjakana toy ny Jirama sy ny Air Madagascar tsekilan'izay nilaza ny ambarany omarina mikasika ny raharara tsy mandrava ihany koa ny amiraly Didier Ratsiraka. Ny andidin'izay notanteriny Sorakotondrina. Niainany teo amin'ny lafin'ny politika teto Madagasikara ka hatramin'ny taona 2024. Tsy nisorona ihany koa ity filoha teo aloha ity raha nanontaniana mikasika ny toetra raha-pirenena ankehitriny na eo amin'ny lafin'ny politika izany na ihany koa ny toe-karena. Isan'ny notsindriny mafy ny mikasika ilay pacte de responsabilité ny opefy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana raha toa ka namoaka ireo andininy hafa. Mihoatra ny andininy voalohany sy faharoa milaza fa azo raisina ilay fitorian'ny solombavam-bahoaka saingy tsy mitombina ny votoatin'ny fitoriana. Teo ny tokony nijanona ny HCC raha ny nambarany. Ele vocal do diga, oui, les demandes de requête de notre requérant acceptables à la forme, inacceptables à rejeter quant au fond. Article 1, article 2. Point barre, on est qui na tsara ny HCC. Fa mbola eo tefy izy nandeha any amin'ny zavatra hafa dia superfétatoire ny article 3, 4, 5 nataony HCC. Itsekilan'izay milaza ho tsy manana olana amin'ny fitondrana ankehitriny ny filoha teo aloha ity saingy nanambara kosa fa tsy nifidy azy, tsy nitombona araka ny tokony ho izy ity Repoblika fahaefatra ity raha ny fanazavany. Raha tsy karakara hatrany amboalohany ny fidianana nanomboka teo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2022 izany. Tsy ampy mangarara teo amin'izany fidianana izany, indrindra ny fampiasana ny belita tokana izay heverina ho tsy mety eto amintsika. C'est le fidège. Le fidège, c'est le fidège. Si le fidège est triant, il veut que les fidèles en attendent. Dans une colonie, nasce pas encore qui n'a présidence de la République, et de tout participer. Bulletin unique, si je vois à la table, se apresenta japonês, se apresenta Coreia do Sul, Canadá, Suécia, etc. Fauna na Sul e Chile de 13 analfabeto no apanonagem. Mikasika ny lafin'ny toe-karena kosa indray nanindry ny tenany fa tsy tokony ho nisy ny olana amin'ireo orinasa-panjakana raha toa ka voajery araka ny tokony ho izy ireo. Ohatra ny mikasika ny Airmad nandany vola tsy amin'ny antony ny fanjakana raha nividy fiaramanidina efa tsy tiany any ivelantsony toy ireo Airbus A380. Mikasika ny Jirama sy ireo orinasa-panjakana hafa kosa indray tsy tafariny izy ireo no ny fanaovany ny mpitondra ny fandimby Ampimamba ny vola mihodina tamin'izy ireny no tsindriny ihany koa ny fanimbany ireo orinasa sasany rehefa niova ny mpitondra. Voilà ça. De Bambana, de raffinerie. Les vitamines, la logistique, le pétrole, le pétrole, Madiou, produit blanc, Namibie. Se vê um mineiro, China, fa isan'ny nanaitra omaly ihany koa ny fanambarana nataony Inga Didier Ratsiraka mikasika ny raharaha tsy mandrava sy izay ambarany fa marina mikasika izany. Nanadio ny tenany ho tsy tompona andraikitra tamin'ny famononana raha tsy mandrava ny tenany ary nilaza ho efa ny fampiresahany Jeneraly Ramanantsoa andray sy ny hitondrana saingy tsy nanaiky. Ny média rehetra misy 98%.
général démocratique atao démocratique dia manampoipoipoiny raha tsy famiteny mialatiny rangers ao le média regny général lemaa zany namono mihitsy général fitondram-panjakana natolotra général Ramanantsoa amin'ny ray sasany amin'ny raiky atamin'ny roal izay mianaka reky ny tao madama tsikoako menako milava iny raisiny ray andro namoanina telo andro teorina dia ina ny antony amin'ny koa zay nandraino fitorana eo izy hatreto aloha tsy fantatra intsony izay tena marina mikasika ity raharaha ity itsakilan'izay manoloana ny krizy maro efa nifanesy teto Madagasikara no fitin'ity filoha teo aloha ity fa tsy vaolana intsony ny fitinana andalambe manongana fitondrana ankehitriny ny fifidianana mangarara ihany no vaolana ivoany Madagasikara amin'ny fahantrana sy ny krizy araka ny lohateny ilay boky mitantara ny tantaran'ity filoha teo aloha ity ireo no namitsinany ny fandraisam-pitenenany. Fataoriny nahavitany ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo efa manomboka mazava ny fifandajan-kery eo amin'ny antoko politika hatreto raha ny tatitra Vonjimaika isaparitra dia mbola mitarika amin'ny isan'ny komina azo ny antoko ny fitondram-panjakana HVM ary manaraka azy eo ny mapara ny ity maro ny malagasy miara-miaingana izany azy maro ny tsy fahatombanana hita ary mila renina raha ny fanazavan'ny mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ny senita kosa nefa etsakilan'izay dia manilika ny rihatra ny amin'ny tribunal administratif fanariny Hermine Rabary. Nivoaka omaly ny voka-pifidianana Vonjimaika raha ny fironan'ny vokatra amin'izao fotoana izao dia antoko efatra no misongadina eto amin'ny firenena. Hatramin'izay nahavitan'ny fifidianana tsy nitsahatra nahazo fanakianana ny selita sy ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tsy fahatombanana teo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly farany teo iny. Ohatra ny listim-pifidianana izay nahitana mpifidy maro latsaka tao anatin'izany lisitra izany. Ny fiainan'ny tahapavitrian'ny mpifidy ihany koa izay efa hatramin'ny Prime Ministre no laza fa ny senita ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany. Ankoatr'izay ireo fitarainana maro momba ny alabato sy ny fanovana ny voka-pifidianana. Efa anjaran'ny fitsarana no misahana izany hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny senita. Ny fitarainana mikasika ny voka-pifidianana moa sy ny voka-pifidianana amin'ny ankapobeny zany dia anjaran'ny tribunaly misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana no maefa amin'ny karazy tribunal administratif zany. Misy fitarainany voaray eo amin'ny senita eo amin'ny 420 izy ela diso dia alefan'ny senita ampasainany amin'ny tribunal administratif zany dia any no maefa amin'ny karazy. Tao anatin'izany fikorontanana rehetra izany isan'ny voatsikera mafy ny fanovaovan'ny mpitondra fanjakana ny fitsipidalao tato anatin'ny fifidianana izay. Olana voalohany navoitran'ireo fiarahamonim-pirenena. Teo ihany koa ny olana teo amin'ny listim-pifidianana izay noheveriny rehetra ho fanomezana vahana ny alabato. Ho an'ny teto amin'ny komina tamin'arivo renivohitra manokana ohatra 903 alina ireo mpifidy tao anaty lisitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 13 nefa tsy tao intsony tamin'ny fifidianana kominaly farany teo iny. Izany rehetra izany no mahatonga ny korontana ankehitriny Ramatoa Sarondra Rabenarivo. Manaraka izany ny zavatra tena tsapa tamin'ity fifidianana ity dia le fiovaovan'le règle du jeu taraiky be mihitsy ny lalàna sy ny décret sasany vao nivoaka dia izany zao dia mifavoriser ny pouvoir ary zavatra hita fa tena manahirana mihitsy zany ary tokony hojerena amin'ny fifidianana manaraka. Fa tokony sitona lesona ihany sika malagasy any amin'ny fifidianana tokony hanao analyse hoe inona ny tsy nety tena inona ny problème ny senita io inona ny problème amin'ilay liste électorale. Vokatra ireny korontana rehetra irenina dia eo aza ny tanjaky ny antoko politika nahazo komuna betsaka tamin'iny fifidianana iny. Tsy hanana ny lanjany manoloana ny maronisa izay tsy nifidy izany hoy ny manampahaizana iray mikasika ny fifidianana. Tokony hijery izy ireo olona zay tsy afaka nifidy sy olona tsy afaka tsy nifidy azy mba hiditra anatiny hoe fiarahana miaino zany dialogue tokony apetraka voalohany indrindra alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra raha tsy izany dia
mianany sarotra amintsika zany ny fomba fitantanana sy ny fomba andrindrana ny fiarahamonina isaky ny commune sy zay rehetra. Ifapolo hatreto ny fitarainana voarainy Senita momba ny tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana. Efa mahatratra 100 kosa ny voarainy tribunal administratif. Tsy misy mbola nanome ny isa marina tamin'ny commune azony kosa ireo antoko tim HVM ary maparatra amin'izao. Ny mapara izay nilaza ny anao valandresaka amin'ny mpanao gazety raha mpitso hanazavana mikasika ny olana eo amin'ny fifidianana. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray nivoaka androany ny valin'ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny faripetidim-pampianarana Antananarivo renivohitra efa azo atao ny mantanjany amin'ny alalan'ny somaisiny amin'ny tambazotra mpifandraisana samihafa ny fiandohan'ny herinandro farany teo no nivoaka izay voka-panadinana izay ho an'ny tany amin'ny Ambositra, Ambatolampy, Ambatondrazaka, Manjakandriana, Sainte-Marie, Fianarantsoa, Brickaville sy ny maro hafa ho iverenantsika rahampitso ny Antsipriana mikasika izay voka-panadinana BEPC izay. Fa fantatra kosa fa ho tapahina ny herinaratra ny amin'ny ministera tsy mahalo ny vidin'ny jiro amin'ny jiramaka, isan'izany ny ministera ny vola sy ny teti-bola, ny ministera ny angovo ary ny ministera ny rano. Raha ny fanambarantsy nataony teo anivon'ny faremby sindikaly androany mitony fitokonana saingy misy ny service minimum ahafahan'ny mpanjifa mandony vidin-jiro toy ny Ambatondrakanga izay nantanterahana ny fanadihadiana androany itsakilan'izay. Nilaza ny Prime Ministre androany fa tsy mitondra fatiantoka ho an'ny jirama ny fanomezana azy ho tantana ny orinasa vahiny ary tsy voatery ahafapo ny tsirairay ny fanovana hoentin'ny fanjakana ankehitriny. Fanadiny Olive Antriniala. Mandrahona ny tompony ndraiky mpanjakana ny syndikan'ny mpiasan'ny jirama ankehitriny ho tapahan'izy ireo tsy misy atakandro ny jiro eny anivon'ireo ministera izay isany ananany jirama trosa be indrindra mahery ny 500 miliara ariary. Be dia be mahatratra 500 miliara ny volananany jirama amin'ireo fitondram-panjakana dia ho tapahanay ny jiro ny ministera ny finance, ny jiro ny ministera ny rano ary ny jiro ny sirano any amin'ny ministera ny angovo ary ny akoranafo ho ataonay manomboka rahampitso ny procédure fanapahana andreo satria dia manana facture ary ireo nanomboka tany amin'ny taona 1/24 ireo administration ireo hatramin'izao ary dia tapahanay io. Ny 525 miliara teneniko teo dia any administration miaraka amin'ny collectivité dia ny administration zany aloha manomboanay azy amin'izao fotoana izao. Raha nantanina mikasika io fandrahonana io ny Prime Ministre dia nilaza fa malalaka ny fanehoan-kevitra ary tsy voatery ahafapony rehetra ny fanovana apetraky ny fanjakana, tsy hitondra fatiantoka ho andrirama ihany koa ny fanomezana azy ho tantany ny orinasa vahiny. Raha tena vidiny no aplikena dia tokony ho any amin'ny 26-28 cents azonareo ny kilowatt. Kanefa ny varotany jirama dia 16 cents. Ka ny any Symbionne tsy manasa eo amin'ny 16 cents fa le izy zany raisin'le olo sasatsasany olombitsy atao entina hanakorontanana ary ny fiovana sy ny fanovana dia mbola averiko aminareo foana fa tsy afaka hanome fahafapo ny tsirairay ary zay fanovana zay zany no mampisy an'ireny olana madinidinika indraindray eny fa misy ny hevitra raisiny fanjakana. Midika ve zany fa tsy hanome fahafapo na anana finiavana ifampiraharaha amin'ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana ankehitriny ny zava-misy mizarazara ireo mpiasan'ny jirama ny mankatony ny hanomezana ny orinasa ho an'ny Symbionne Power sy ny manohitra izany. Hatreto aloha tsy misy fanazavana ofisialy sy mazava momba ny antoka omen'ny fanjakana fa tsy isondrotra ny vidin-jiro, tsy misy antoka ihany koa hatreto fa tsy hisy ny mpiasa voaroka, tsy misy antoka ihany koa momba ny hoe hitombo ny famokarana herinaratra ka ahazo amin'izany ny faritra lavitra andrina, tsy misy antoka omen'ny fanjakana fa hijoro izy ireo hiaro ny any ambanivohitra amin'ny fahazoana jiro. Ny olana tahaka ny Solima ohatra izay nomena ny vahiny ihany koa fa tsy faritra rehetra, tsy ny tanàna lehibe rehetra ankehitriny no misy mpanjara solika na dia ahitana mpitatitra avokoa aza manirana nosy. Midika izany fa manao izay tiany ireo orinasa vahiny izay nahazo ny fitantanana ireo orinasa malagasy ny sitrahan'ny fanjakana, iza no miantoka fa tsy anao izany ny Symbionne. Teny Ambatondrakanga misokatra ny Brown Jirama ary mitomandavana ny pilatra ando facture. Milaza ho manao service minimum ho an'ny mpanjifa ny syndicat ny mpiasa tranga izay mampametra-panontaniana raha ny filazan'izy ireo tany am-boalohany fa tsy hisy izay service minimum izay. Hatreto ny tamaso aloha mitombo hisy ireo mpiasa mitokony ireo ary toy ny fitokonana manomboka rahampitso, tsy hisy asa ankoatry ny fandraisana vola eny amin'ireo kesy misokatra, tsy hisy asa ihany koa ireo mpametraka jiro sy herinaratra. Lafo mavafa kosa indray tsy mbola miverina mahazo aina ny fizahan-tany eto Madagasikara. Ankoatry ny olana ny fitaterana anabakabaka olana iray manakana ny fahatongavan'ny mpizahatany ihany koa
ny olany herinaratra mienatra amin'ny valopolo-isan-jato ny isan'ny mpizahatany no raisiny ny trano fandraisam-bahiny nandritry ny fikorontanana teo amin'ny Air Madagasikara. Manodidina ny 10,000 ankehitriny izany salanisa izany tsy mbola hita misongadina ihany koa ny fahatongavan'ny vahiny amin'ny toerana fitsidika raha ny eto an-drenivohitra manokana. Lili Rapiata. Telo volana teo aoriany nidirana amin'ny haute saison tsy mbola hita taratra ny fahatongavan'ny mpizahatany. Araka ny taremarika fiarana avy amin'ny mpandrarany fizahantany ny ena hatramin'ny 10,000 ny mihoatra ny isa taona amin'ny ankapobeny ny famandrian-toerana eny amin'ny trano fandraisam-bahiny, mahatratra 50 hatramin'ny 7,000 ny fanafoanana fitsidihan-toerana manatantara any amin'ny faritra atsimo, manodidina ny 5,70 hatramin'ny 20,000 kosa ny any amin'ny faritra atsinanana sy avaratra. Ny olan'ny herinaratra ankoatra ny olan'ny fitaterana anabakabaka sy ny fandriampahalemana no antony mampiematra io izy io. Ho an'ny eto an-drenivohitra ny tombony isan'ny mpizahatany tonga mitsidika toerana manatantara tsy mbola mitovy amin'ny vanim-potoana tsy misy olana nefa ny taremarika. Amin'izao fotoana izao zany izy aloha dia misy ihany miohatra amin'ny taloha satria izao haute saison koa. Taloha zany 20 izy koa zany arakarany raha ohatra hoe misy zavatra mikorotanirotana dia efa miena le mpitsidika ohatr'izay. Amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra zao tsika zao manomboka ny haute saison dia manomboka misy fa tsy voaisa kosa aloha ny fietsan'le limitin'le olona zay tonga eto fa misy maromaro izy araka izay saison tenenina rezay migasy maro be noho ny vazaha amin'izao satria nisy an'le problème resaka nahery mady teo le nkatina sy misokatsiny. Isan'ny zaka ny vokatry ny fikorontanan'ny fitombon'ny haute saison ihany koa ny mpamokatra asa tanana malagasy hatreto mbola miaina ao anaty fatiantoka izy ireo mpizahatany 5 raha betsaka indrindra isan'andro sisany tonga mividin'ny vokatra raha toa ka tsy mijanona mandray mpanjifa izy ireo teo aloha. Teratany malagasy no manjifa sisa ho an'ny mpamokatra sasany miaina hatramin'ny 30,000 ny vidiny amarotana ny entana amin'ny mpizahatany nefa no ivarotana izany amin'ny malagasy. Zara raha misy ny touriste amin'izao. Tena zara raha misy mihitsy. Tsy voatery fa arakarany ihany fa ohatratsika malagasy zao gasy zao dia le mpanao vakansy avy any an-dafy tonga ohatr'izay dia misy koa zany le manana fianakaviana dia mandefa entana. Dia zay zany zao sisa mba hoe marché, zay zany sisa mba hoe fa raha tena hoe tsena tsy misy. Amin'ny taona 2024 vao tombanana ho tafarina ny olan'ny fizahantany eto Madagasikara araka ny fanazavan'ny mpandrarà. Tsy mbola hita soritra amin'ny tsena ny asa tanana malagasy ny fitsidihana toerana sy vaka eto an-drenivohitra izany hatreto. Nanomboka ny taona 2024 ny ena hatramin'ny 20,000 ny tanjona napetraka ny fanjakana ny fandraisana mpizahatany, ny tombo 70,000 izany taona 2024 ary miena hatramin'ny 10,000 izany hatramin'ny ny atombon'ny haute saison araka ny vinavinan'ireo mpandrarà tsy mbola ahitana vahaolana anarenana ny fatiantoka hatreto ny anivon'ny ministera tsy mbola fantatra koa na ho raikitra ihany ilay audit momba n'ity orinasa ity ho vitavita foana ve ireny fampiangana kolikoly sy fanodigodinam-bola mahavoatontonona ny tanakavanan'ny Flora Jonary mampianina ireny. Mbola amin'izay vavany toe-karenjay hatrany ny 7,000 ny fepetra voarakitra ao amin'ny boky nandraikitry ny mpandrarà manana fahazon-dalana raha tontolo iainana na ny permis environnemental amin'ny ankapobeny no voarakaraka ny tokony ho izy. Fampiatonana na famerenana ny dingana amin'ny fangatana fahazon-dalana no sazy miantra eto Madagasikara ho an'ny mpitrandraka tsy manaraka ireo fepetra ireo. Lili Rabiatatrany. Fepetra isan-takina amin'ny tetikasa fampiasam-bola sy atsangana amin'ny faritra iray ny fanarahana ny boky nandraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tokony anaraka izay voasoratra amin'ny boky nandraikitra eo avokoa ny mpandrarà mampiasa vola na amin'ny sehatra inona na amin'ny sehatra inona hatreto mandidina ny 30,000 ny voarakitra amin'ny boky nandraikitra no tsy arahin'ireo mpandrarà. Mpitrandraka 9 hatreto no efa niaran'ny sazy no io tsy fanarahana io. Ny évaluation nataonay zao dia hoe eo amin'ny 70% zay zavatra voalaza anaty cahier de charge zao dia voaraky ny tetikasa rehetra zay nana permis environnemental. Ny 30,000 mety tsy voaraka satria voalohany indrindra mety hoe tsy niantra izy tamin'ilay fotoana tena natanterahana an'ilay tetikasa satria mbola aty am-boalohany zany no mijery hoe reto daholo mety zavatra hitranga dia reto zany ny fepetra raisina.
miovaraky ny sarany fampiasam-bola ny sarany fandalinana momba ny fiatraikany asa amin'ny tontolo iainana manomboka amin'ny 4.5% izany amin'ny fampiasam-bola mahatratra 2 miliara ariary ary mahatratra hatramin'ny 2.20 tapitrisa ariary miampy 4.2 amin'ny fampiasam-bola ho an'ny fampiasam-bola mahatratra 50 miliara ariary. Isan'ny takina ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny faritra anaovana ny tetikasa sy ny kajy amin'ny tamberibidy rehetra mizotra ny asa. Ho an'ny orinasa pitrandrana Ambatovy ohatra isan'ny takina ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny toe-karena amin'ny alalan'ny tamberibidy. Mety rana ataontsika hoe 10% ny zavatra misy amin'izao fotoana hoe raha ny tena hoe ny teti-bidy ny vola miditra amina redevance amin'izao fotoana izao le ray isan-jato avy amin'ilay produit fini izay misy valeur ajoutée betsaka noho 10% raha mino iray fotsiny naondrany zareo zany. Enimbolana amin'ny ankapobeny fotoana anaovana io fandalinana io ho an'ny tetikasa madinika iray voarakitra amin'ny didim-panjakana ny fanaovana ny fandalinana ary mariana amin'ny 12 13 ary 14 ny volana oktobra izao ny 20 taona ny fampiarana io didim-panjakana. Eo amin'ny vavany sosialy ny roso tamin'ny fifampitiniana izarany toerana eo amin'ny tsenany koma ny tompona ndraikitra sy ny solotena avy amin'ny mpivarotra tamin'ity androany ity. Ankilany nanao fanambarana momba ny fanapa-kevitry ny fitsarana izay tanterahany alatsinainy 10 aogositra farany teo ny Seimad efa nisy. Hoy izy ireo ny fifampiresahana mialoha teo amin'ny komina sy ny Seimad ary ny olom-boafidy tamin'ireo mpivarotra ireo. Ny andindin'izay no tanteriny Gaëtan Ndretsilavo. Fanapa-kevitry ny fitsarana valon'ny fitoriana ny Seimad ny didim-pitsarana ny tanterahina. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny commune Seimad ary ny solotena ny mpivarotra. No tanterahina ny latsinainy 10 aogositra 2012 sy 2015 ny didim-pitsarana nanainga ireo mpivarotra voakasika hiala eo amin'ny faritra araka ny fomba sy fampiarana ny lalàna manan-kery amin'ny fanatanterahana didy. Araka izany, efa niala ireo mpivarotra ara malagasy misy 507 eo amin'ny tsenany komo. Any Seimad hatramin'ny taona 770 ny tany eto amin'ny tsenany komo. Hoy ity tompona andraikitra ity, tsy maintsy nalaina ny sombo-tany mirify 20 mètres fois 70 ilaina amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa. Tsy maintsy niroso tamin'ny fanesorana ireo mpivarotra araka izany ny orinasa Seimad ahafahana mametraka ilay parking. Ny aloha izany, efa nanome toerana eo ankasina mitovy habe amin'ny toerana nanesorana ireo mpivarotra ny Seimad. Nilaza ny tompona andraikitra fa ny orinasa no niantoka manontolo ny fanamboarana sy ny fanarenana ny tsena eo ankasina amindrana ireo mpivarotra. Anjaran'ny komina hoy izy ireo no mandamina sy mandrindra ny toerana ireo mpivarotra ireo. No fefena namboarina ny lamina tsara ny tany tokony ifindrany ary efa 3 volana zay navitana an'io fotodrafitrasa natao ifindran'ny mpivarotra izay voakasika ao anatin'le 20 metatra io. Dia anjaran'ny commune zany sy ny fandaminana ny tsena no mandamina ny fifindran'ny zareo. Efa vita ny lisitra hoy ny teo anivon'ny commune raha nanontaniana momba izany. Ny 30% amin'ireo mpivarotra ara malagasy miisa 570 ihany no antoniny eo ankasina. Ny ambiny kosa omena toerana hafa eo amin'ny tsenany komma ihany izay mbola malalaka tsara. Ireo mpivarotra eo fa nanaovana fivirina izy ireo nandray jeton ny amin'ny fifindrana eo efa malaika izy. Ny fanatsarana ny toerana sy ny tontolo manodidina izy atao foana ny fanatsarana. Mikasika an'le hoe fiparitahan'le mpivarotra izay nge ny antony tsy nandefasana an'le hoe mpivarotra lavitra fa tsy maintsy mbola hijery ny commune ny amin'ny hoe toerana amindrana azy ny apitso ny afaka apitso fa amin'izao aloha ny atrehantsika dia efa vonona ny commune ny amin'ny famindrana sy ny toerana sy ny azy. Androany niroso tamin'ny fampidiniana ny fizarana ny toerana sy ny fandaminana ireo mpivarotra sy ny tompona andraikitra ary ny solotena ny mpivarotra. Antenaina fa iravina araka izany ny disadisa teo amin'ireo mpivarotra ara malagasy eto amin'ny komma sy ny orinasa Seimad izay efa naharitra iray taona mahery izao. Raha ny loharanom-baovao azo, orinasa mpanjakana ny Seimad ary ny fanjakana no miantoka ny 770 ny vola ampiasaina ao aminy. Ny fanjakana araka izany no mamaritra ny fotodrafitrasa tsy maintsy atao. Ankoatra ny eto amin'ny komma, mbola misy tany mihoatra ny 500 hektara ny Seimad ampiasain'ny olon-tsotra miainga avy eo ankasina. Fanadina manokana no entina aminao manaraka andro raisam-pirenena ho an'ny kavy androany tsy dia malaza eto amintsika kanefa manana lanjany sy ny maha izy azy any ivelany.
raha ny voka-pikaroana nataony manampahaizana olona iray amin'ny enina no kavy izany hoe ny telo ambin'ny folo isan-jaton'ny mponina manerana izao tontolo izao manana ny talenta mampiavaka azy ny kavy na ny gaucher ary maro no marantsaina no ny kavanana ny droitie ankilany nolaza ny mpitsabo iray nantaina fa tsy tokony ho terena ho lasa kavanana ny kavy raha ny hevitry ny mpitsabo nambarany tamin'ny fanadidina arao ny andidiny tantery ny kaeto Andretsilavo. Ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 tany hoany no terena tsy maintsy nanoratra ny kavy ny mpianatra malagasy tany an-tsekoly manana ny mampiavaka azy anefa izy ireo. Tamin'izany fotoana izany ny ankizy gaucher tena mijaly mihitsy satria dressena ho tsy maintsy hoe droite zany manoratra. Ny olona kavy jilo tsy dia mbola niarana asa tamin'ny olona kavy fa eo amin'ny fianarana zany tena efatatra hoe ny olona kavy intelligent koa. Iny tsy dia fantatra zay toetra mampiavaka azy tsy dia misy mampiavaka azy fa Tsaiky tsara zay tena mampiavaka azy. Araka ny fanadidina natao voajanahary ary miankina amin'ny tontolo iainan'ny ankizy no mahakavy na kavanana azy. Miankina ihany koa amin'ny fitoeran'ny zaza ho ankibo. Raha ny tarehimarika navoaka ny Le Monde, gazety mpiseho isan'andro any Frantsa, ny 7,100 mponina manerana izao tontolo izao no kavy, izany hoe olona iray amin'ny olona enina. Kely kokoa ny vola azon'ireo kavy raha mitaha amin'ireo kavanana. Fohy kokoa ny andro iainan'ireo kavy ary mora andairan'ny fikorontanana ara-tsaina izy ireo. Na izany aza raha ny Laurent Baovao azo hatrany, manana tombony bebe kokoa ny kavy amin'ny resaka fanatanjahantena ary afa-po kokoa eo amin'ny fiainam-pitiavana no ireo kavanana. Mahafehy tsara ny mozika sy ny asa tanana maro samihafa ny kavy. Ara-tsiantifika kosa, ny ilany kavanana amin'ny loha no tena miasa sy mibaiko ny fihetsika rehetra ho an'ny olona kavy ary ny ilany kavy ho an'ny olona kavanana. Raha misy olona tapaka lalan-drà ohatra ka tsy afaka mihetsika ny ilany kavy dia ny ao amin'ny kavanany loha no misy tsy fahatomombanana. Tsy tokony ho terena ho kavanana ny ankizy mailaka amin'ny avy hoy ny mpitsabo. Manana ny fahafahana mivelatra ara-tsaina amin'ny maha olona azy izy. Arakaraka ny tombony no ahafahany mampatanjaka ny vatany amin'ny maha-ankavy azy ka ahafahany manatanteraka ny asa rehetra toy ny ankavanana. Raha amin'ilay olona ankavy ka somary hoe forcena ankavanana dia ngamba tsy dia hoe ilaina azy loatra izy fa zarina amin'ny ankavy anazy igny dia iny zany mba ahafahany mizatra tsikelikely dia avy tany afaka ahafahany miatrika ny activité mitovin'olona ankavanana ihany zany izy rehefa nirina zany. Raha ohatra izy efa hoe ankavy zay dia ankavy zay zany anazarany le zavatra zay ataony dia matavavoaka talenta araka ny tokony izy amin'izay fotoana izay. Ny taona 1970 no efa nalaza tany ivelany ny andro ny 17 volana aogositra. Tsy mbola malaza eto amintsika izany ankehitriny ary tsy mbola misy fikambanan'ny kavy nanao hetsika hanamariana izany. Nahoana zava-misy namana, zoky, zandry, havana, zanaka, ray aman-dreny sy ny maro hafa ny kavy. Maro amin'izy ireo no manana toerana ambony, ohatra amin'izany Barack Obama, filoham-pirenena Amerikanina. Mbola amin'izay lafiny sosialy izay hatrany fananana finiavana sy ny fikirizana isan'ny mampandroso izany amin'ny asa tena ny asa fanamboarana radiateur. Matetika ny radiateur ny fiarakaretsaka no maro tonga mpanamboatra eny amin'ireny toerana fanamboarana azy ireny. Lasa fahazaran'ny mpanjifa ny manamboatra ny radiateur simba toy izay mividy vaovao. Ary ny tsiprian'izay ato anatin'ity asa madinika manaraka ity hoentin'ny Mikaela Ramarila. Raha tonga ny ena Justin, antsoina ihany koa hoe Doudou, isan'ny mpanamboatra radiateur ety Itosy. Tombony ho azy ny faharatsian'ny lalana amin'ny fanamboarany mpanjifa radiateur eto isan'andro, raha toa ka fahoriana izany ho an'ny sasany. Ny ento na ny firaka ny asidra no fitaovana tena fototry ny asa raha ho an'ity raim-pianakaviana ity. Noho ny fikirizana kosa no antony isafidianana ity asa ity. Tsy mahazo kivikivy izany. Fa raha voakivy dia tsy io zany raha voakivy zany no avalo ary io tsy misokatra na folo ary. Fa rehefa hoe mazoto zany io dia hoe alora nga voaina maraina. Ilay hoe faniasa tany? Faniasa man'olona. Nanao radiateur zany hoe vao niala nianatra dia niasa man'olona. Misy fianarana manokana ve? Nianatra mihitsy konkoa vao matafavoaka azy. Mety asanao ty mihitsy zany hoe namelomana fandehananjala. Tena io mihitsy. Ary raha vao tsy nahita tamin'ity zany dia côte zéro.
dimy hatramin'ny anisan'andro kosa ny mpanamboatra sy mpanadio radiateur eto amin'ny dodo manomboka amin'ny 3 arivo ny fanadiovana ary mety hatratra hatramin'ny 2 arivo sy 1 alina ariary ny manamboatra izany noho ny tsy fitandremana no antony masimba ny radiateur raha nambarany mahatonga izy maloto avy amin'le rano ampiasaina dia indraindray tsy voatandrina le rano dia lasa misy faikapaika-javatra dia izay mampatonga azy maloto tena betsaka maloto raha dia raha tômôbila 4L taxi rehefa resaka 4L dia izay no tema dia konkoa ny 307 koa tena satria ny tômôbila 307 mandeha foana zany izay vata matetika voafirôty dia konkoa moa le lavaka konkoa mitotototona dia mijela dia tera malemy dia vaky ho azy fitopolo ny radiateur amboarina eto kosa no radiateur na fiara karetsaka na ny taxi amin'izay mandalo matetika ety manana ny mpanjifa araikitra izy noho ny fanomezan-dodo fa hafampo azy ireo raha sahala amina aloha zany ohatrany tsy dia azoko azy le miasa isam-bolana satria raha vao miteraka zany ianao polisy alifatrany dia miandry farany volana nefa le adidy be dia be dia tsy maintsy aleo aloha miasa tena ihany aloha satria za fa niaina amin'ilay izy zany dia izay 7 taona namboarina radiateur idodo ary mahavelona azy raha nambarany mampiditra 5 arivo sy 2 alina ariary isan'andro izy amin'ity asa ity mizara telo kosa ny karama raisiny isan'andro saingy mahavelona zany raha nambarany ny ananana tany mba hananganana trano an'ny fianakaviany kosa mba nofinofiny amin'ity asa ity Vaovany fanatanjahantena miomana sady amin'ny fiatriana ny lalao olimpika atao any Rio de Janeiro manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 aogositra 2024 izao ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja taekwondo mandinina ny 5 sy 900 ny firenena andray anjara amin'izany ary manantena ny tsy ho latsa-danja amin'ny vahiny malagasy matianina 4 amin'ny rahalahy avy an'ny Korea ankehitriny no efa tonga eto amintsika hatramin'ny 17 jolay farany teo manome tanana amin'ny fampiofanana ny mpiady malagasy tafiditra ao anatin'ny fandarana asan'ny taekwondo Peace Corps sy ny federasiona iraisam-pirenen'ny taekwondo ity fampiofanana ity mitondra fanazavana mikasika izay ny filoha-hevitry ny federasiona anofana ny mpitratroka eo amin'ny taranja taekwondo ary fiarah-miasa eo amin'ny federasiona iraisam-pirenena amin'ny taranja taekwondo WTF na le hoe World Taekwondo Federation sy ny federasiona malagasy ny taekwondo marina fa fandarana asa faharoa ty azon'ny Madagasikara dia ny fanofanana ny mpitratroka izay andafitra ny ekipa-pirenena ny mpitratroka rehetra ary iantsona ny lekiparitra rehetra io fifanana io any ivelany tafakatra 470 no maty ary 200 no naratra mafy vokatry ny fipoahana roa ny fanesy tao amin'ny orinasa lehibe iray izay ahitana fitaovana mora mipoaka tany Chine ao Malialina ahitana mpamonjy vonina misy 12 no maty tamin'izany fipoahana goavana izany misy 9 amin'ny naratra no tena ina mafy ny ainy amin'izao fotoana izao raha ny farany voaray ny aina tao anatin'ny ayatanteraka ny mpona tany Tianjin ao Malialina enatra any amin'ny 3 kilometatra miala ty orinasa ity nerin'ny fipoahana itsakilan'izay isan'ny lesoka lehibe any Chine ny tsy fanarana ny fenitra eo amin'ny fiarovana ny ain'olombelona profon'izany nitranga tamin'ny taona 2012 raiky amin'ny 70 no maty tao amin'ny orinasa mpanamboatra fiara tany Shanghai fa iverina eto toerana kosa sika ato anatin'ireto vaovao nisongadina ireto hotapahana ny herinaratra any amin'ny ministera izay tsy mahaloa ny vidin-jiron'ny jiramaka isan'izany ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny ministeran'ny angovo ary ny ministeran'ny rano raha ny fanambaran'ny farimy-tsindikaly ny mpiasan'ity orinasa mpanjakana ity androany fa tsy maintsy ekena kosa ny voka-pifidianana saingy fifidianana nefa maty ankaranana iny tanterahany iny raha ny hevitry Saondra Rabenarivo ary farany fampianarana ny voakandroany ny valin'ny fanadina-mpanjakana BEPC ho an'ny fari-pidiripam-pianarana Antananarivo renivohitra dia izay koa no entina manakatona ny fampahalama-baovao amin'ity androany ity raha mpitsaka izao indray fotoana antsika manaraka veloma tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar Vukaccia Natura, Isanufkar Navamni Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalamba vao ny arahanao tamin'ny Socavitre, nature.